Ao anatin'ny politika atrano mofo Namory mpanao gazety ny ankolafy Zafy Albert omaly hariva nentina nanehoana ny toerana misy azy ireo amin'ny toe-draharaha politika indrindra eo amin'ny famahana ny krizy eto amin'ny firenena sy ny fanatanterahana ny fifidiana naneho ny ai ny tamin'izany moa ny filohan'ny repoblika teo aloha ny profesora Zafy Albert. Tsy hanolotra ary tsy hanohana kandida ho filoham-pirenena ny ankolafy Zafy Albert. Io no fanambarana navoakan'ireo mpikambana ao anatin'ity ankolafy ity izay tariny filoha teo aloha ny profesora Albert Zafy omaly hariva teny Ivandry raha Namory mpanao gazety izy ireo. Tsy nisy arak'izany ho izy ireo ny mpikambana ao amin'ity ankolafy ity no afaka hirotsaka hovidiny amin'ny anarany ankolafy Zafy Albert. Manohana hatrany ny fampihavanana sy ny fanelelelanana izay tarin'ny filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM ny ankolafy Zafy Albert ary anaiky izay fanapahan-kevitra ivoaka amin'ny fivoriana izay atao eto Antananarivo ny 2, 3 ary 4 meo avy izao ity ankolafy ity. Ho an'ny filoha teo aloha Zafy Albert dia mbola betsaka ny fifandirana amin'ny fampiarana ny tondrozotra antony mahatonga azy mahay amin'ny fanatanterahana fifidiana an'izany. FFKM izay fanjoro ary ny ekeniny internasionaly sy ny sadek amin'ny article 1 sy 29 hoe manohana ny malgasy ho malgasy zahay. Kanefa amin'izao fotoana izao tsy izay nita fa manohana izay zavatra ataon'ny senita sy ny HCC sy ny CS izay fanikiannefa institution tsy mahaleo tena ary tsy fiable tsy crédible satria fa ny ankabeazan'ny olona dia olona fa teo depuis 91-92 ary fantatry ny be sy ny maro ny zavatra ny s'est passé tao amin'ny HCC sy ny karazany rehetra mikasika ny fanadiny fifidiana. Ka noho zany tsy crédible aminay io zavatra io ka ny zavatra ataon'ny FFKM aty no iankinanay amin'ny famahana ny olana. Ho an'ny ity filohan'ny repoblika teo aloha ity izany dia ny fametrahana ny lalam-panorenana vaovao no tokony apetraka mialoha ny fifidiana filoham-pirenena satria efa tsy nahitam-boka ny fifidiana filoham-pirenena mialoha ny fametrahana lalam-panorenana na teto Madagasikara na teto Afrika manontolo hono nambarany.